Tonga ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Anao ahoana ihany, io no fanontaniana miverimberina etsy mbola sarotra vinavinaina ihany hiafarany raharaha. Mahavalana ny maro ity fitsarana avy momba ny lalampandrenana mbola tsy mahita sy tsy mahatsapa fa tsy nitsangana tao anatin'ny fotoana ny feran'ny lalampandrenana araka ny andinin'ny fa 17% ny fitsarana avo na ny haute cour de justice. Matoan-dahatsoratra Tsoratry Andry Rarson. Nambaran'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanaovana androany tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey fa manomboka amin'ny herinandro ambony dia tsy handray baiko afa-tsy avy amin'izy ireo ny mpiasa-panjakana rehetra manerana ny nosy. Nitombotrany ireo olona fikambanana manomana ny hetsiky ny solombavambahoaka 770 ho an'ny fanaovana tamin'ity androany ity. Nisy ny filatroana goavana nataon'ireo olon-tsotra fikambanana antoko politika mialohan'ny tapolaka glady niarahana tamin'ny tarika rosy. Na krismasy na paka na pentekosta efa tsy mahasarika intsony ny tsena ny akoho amam-borona. Amin'izao akatoky ny fetin'ny pentekosta izao ny akoho no misy manjifa raha nambaran'ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Ary farany tontosandroany mariazin'ny Prince Harry sy Meghan Markle ao amin'ny tran'ny mpanjaka Windsor no nanatotosana izany. Olona an'arivo maro no nanotrana ny lanonana. Falmarabantsika rehetra tonga soeto amin'ny fampalalam-baovan'ny Cool TV amin'izao arivo izao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao avy hatrany, anao ahoana ihany, io no fanontaniana miverimberina etsy mbola sarotra vinavinaina ny hiafaran'ny raharaha. Mahavalalana ny maro ity fitsarana avy momba ny lalampandrenana mbola tsy mahita sy tsy mahatsapa fa tsy nitsangana tao anatin'ny fotoana ny feran'ny lalampandrenana araka ny andininy fa 17% ny fitsarana avy na ny haute cour de justice. Matoan-dahatsoratra Tsoratry Andry Rarson. Tonga indray ty ny andron'ny pentekosta fahatsiarovana ny latsahan'ny fanamasina tamin'ny mpianatry ny tompo fa nirina ny rotsahan'izany fanamasina izany amin'ny malagasy rehetra amin'izao andro sarotra lovan'ny firenena izao. Mbola sarobinanina be ihany ny raharaha. Tena misy anefa ny finoana amin'ny fanarenana ho amin'ny ho avy mamirapiratra taorian'ny itsanganan'ireo solombavambahoaka misy 770 ho an'ny fanaovana. Mitady faharesen-dahatra anaty eo amin'ny tsiraray nefa izany fanovana amin'ny firenena izany mba ho ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka ary ny taranaka ho avy rehetra tokoa ny nao ampon'ny tsiraray. Ampiratin'ny fanamasina ny maso fa efa tena latsaka katerena lalina amin'ny lafiny rehetra ty firenena ombonantsika ity. Mba samy irotsa amin'ny fanamasina ny rehetra ka hatsiaro tena ny tsiraray amin'izay toetra raha sarotra sy manahirana izao. Na mba fahatsiarovany tena kely amin'ny fotsiny aza ho an'ity tanindrazana ity. Fanambaran'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanaovana androany tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey fa tsy handray baiko fa tsy nisy avy amin'izy ireo ny mpiasa-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny herinandro. Andry Rarson. Tara loatra ny fandraisan'ny fitsarana avy moa lalampanorenana fa napakevitra amin'ny sasy fampiatoana amin'ny filohan'ny Repoblika noho ny tsy nahatafatsanganana ny ara-potoana araky ny nambarany andininy fa 17% ny fitsarana avo na ny haute cour de la justice no antony nandraisan'ny fepetra io hoy hatrany reto solombavambahoaka misy 770 ireto. Fa manomboka izao ho an'ny mpiasa rehetra na mpiasa-panjakana io na mpiasa
ankoatr'izay dia nanome baiko ny andro-masim-pokon'olona eny anivon'ny vokotany anao barazy manomboka ny oalina ihany koa ireto solombavam-boaka vonona ny indraindraikitra ho amin'ny fanatsarana amin'ny fiainan'ny voaka malagasy ireto. Ho antsika rehetra izay tonga eto, ho antsika rehetra tonga eto, baiko nomeny député telo amby fitopolo, baiko entitra be manomboka izao, andro maso amin'ny ministère, vokotany, commune, district, fa ataontsika zone rouge ho an'ny HVM sy foroniny ny toerana rehetrarehetra eto. Averiko tsara, ianareo any amin'ny vokotany, s'organisera amin'izay ianareo rehetra, ataovy ny barrage rehetra fa masaka ty androany ty. Masaka ty androany ty. Misy olona mioromoro an'izao mahenao zao teny zao. Fa na eto Analakely eto ara manomboka zao, tsy misy mahazo miditra eto intsony reto mobile fantatsika mifompomona HVM ireny. Manomboka amin'ny talata ho avy izao ihany koa dia nambaran'ireto solombavam-baoaka amin'ny fanovana reto fa iova endrika tanteraka ny tolona manoloana itsy fandraisan'ny mpiasa-panjakana baiko avy amin'ny filoham-pirenena io intsony. Eo amin'izay lafiny izay hatrany, nitombo hatrany ireo olona fikambanana manohana ny hetsiky nisy solombavam-baoaka telo amby fitopolo ho an'ny fanovana tamin'ity androany ity. Nisy ny filatroana goavana nataon'ireo olon-tsotra fikambanana antoko politika mialohan'ny tapolaka glady ny arana tamin'ny tarika rosy. Mikael Ramarla. Niainga teto amin'ny gara soarano ny filatroana goavana nanomboka ny maraina tamin'ny hetsika natao tamin'ity androany ity. Teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey niazo ny arabean'ny fahaleovan-tena ary nandalo teny Ambojatovo. Taorin'izay niverina tety amin'ny arabe ny fahaleovan-tena indray ny filatroana ary niditra teto amin'ny parvisy ny lapan'ny tanànan'Antananarivo. Maro ireo olon-tsotra fikambanana antoko politika no nanatanteraka izany filatroana izany ary toy ny efa mahazatra dia tonga maro nanohana izany ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Nandray anjara tamin'ny fanetanana samihafa ireo mpanakanto izay nananelana ny kabarin'ireo fikambanana samihafa sindika ary ireo solombavam-bahoaka. Nampahafantarana tety amin'ny kianjan'ny 13 Mey ihany koa ireo mpanao gazety ao amin'ny onjam-peon'ny miara-manonja izay iarahan'ireo onjam-peo ireto ny Cool FM, ny Viva Radio ary ny Free FM. Ny tarika rosy kosa no namarina izany amin'ny mahatapolaka glady ny hetsika ho fanaovam-beloma ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery araky ny fandaharam-potoana no volavolain'ireo solombavam-bahoaka ho amin'ny fanovana ireto.
Mibahana moa ny resaka tsy fandriam-pahalemana nandritra ny fandraisam-pitenenandreo fikambanana solombavambahoaka teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Ankoatr'izay niresahany solombavambahoaka ho an'ny fanovana ihany koa ny fisian'ireo zone rouge sy ruban rouge napetraka tetsy Cité-Roa. Mikael Ramarolatrany. Noho ny firaisana tsokombakomba ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana HVM sy ny tsindry azo lena ataon'izy ireo dia vao maika manjakaka hatrany ny tsy fandriam-pahalemana hoy ireo solo-tenan'ny mponina avy any amin'ny faritra sy ireo solombavambahoaka nandritra ny fandraisam-pitenenan'izy ireo androany. Mirehareha ndaty ben'ny tanàna agny efa HVM amiherra jamampiany mahatonga ty dahalo fa ty kominy maro amin'ny ty faritsy ambidia district Bekily roapolo dia mila amigny fa ny fitondran'ny HVM izay nitondra tsy fetesagna ho anay izahay tandroina fa maty milevegna agn'omby ankehitriny izahay sagnatia fareka maro magnaty mpanjaka maro eto kilevegny lambo zahay kosoa miroborobro miasa ny jiolà miasa andahany noho ny ataonga zao mianakavy tsy mananombotsony ny any amivadika misy anay any am'izao fotoana zao dia mbola misy ben'ny tanàna HVM tsy laitra ny banany bananarana mijaly mitaraina ny vahoaka tonga ty aminay amin'ny solombavambahoaka ny antso vonjeo zahay fa mbola latsaky ny herinandro zao dia misy dalo 100 lana anaty ary mangalatra anamioby ary mangalatra mamonjy sy mandraty tsy maheno ny taray atsoina tsy mihetsika ny commandant brigade ary ny maire ben'ny tanàna HVM dia miray tsikombakomba amin'izany commandant de brigade izany. Ankoatra izay dia hiditra amin'ny dingana ambonimbony kokoa ihany koa ny hetsika ho ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Nasiana resaka ihany koa ny fisian'ireo zone rouge sy ny ruban rouge hita eto sy roa. Misy an'ireny sainasaina menamena ireny reny ruban menamena ireny ho avy fotoana nalanay an'ireny tsy hoela fa izao ho atsika rehetra zay tonga eto ho atsika rehetra tonga eto baiko nomeny député telo amby fitopolo baiko entitra be manomboka izao andro maso a ministère fokotany commune district fa ataotsika zone rouge ho an'ny HVM sy forongony ny toerana rehetrarehetra eto. Na inona avalin'ny HCC dia hitoy hatrany ny hetsika ary tsy hijanona raha tsy tratra ny tanjona dia ny fialan'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina Hery ahafahana manao fifidianana mialohan'ny fotoana hanoloana azy ho hatrany ny fanazavana ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Fa manadio tena manoloana ny fikasany anangana gouvernemanta ny fampiraisam-pirenena ho vahaolana amin'izao crise politika lalovan'ny firenena izao ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Nanao fanambarana manohitra izany izy ireo anio ary manamafy fa tsy nanolotra anarana prime ministre ho amin'izany gouvernemanta ny fampiraisam-pirenena izany izy ireo ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Tsara ny manamarika ary isingisinina eto fa ny anjaranay CFM dia manamora ny fampidiniana sy fampiresahan'ireo mpisehatra ara-politika. Izany nataonay. Izany hoe créer espace de dialogue na espace de concertation dia ao anatin'io zany no fampiresaka ry zareo. Izay ny anay mijanona hatreo tsy anjaranay no mamolavola ny hoe ty no zavatra resahana, ty no zavatra tsy resahana ary indrindra tsy anjaranay no mizara toerana zany ho premier ministre na ministre sy tsy anjaranay.
fa ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Kitsipo omaly teto amin'ny Kolo TV nitondra hevitra manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny ny mpisolo vava Razafinjatovo Willy sy ny mpitondra teny antoko MMM Ranaivoary Sanjoni tokony tsara araka ny lalàna ny HCC raha ny fanazavana ka amoaka ny fangatany maro dia ny fialan'ny filoham-pirenena hisorohana ny korontana eto amin'ny firenena Araoary. Ampahany nisongadina tamin'ny fanehoan-kevitra ireo vahiny na saina tao anatin'ny fandaharana Kitsipo omaly teto amin'ny fahitalavitra kolo ny hoe mpamerikeloka ny filoham-pirenena izay efa nisera indroa ny fangatahana fametram-pialana na ny motion de déchéance tao anatin'ny fotoam-piasany. Tsy azo iodivirana araka izany ny fialan'ny filoham-pirenena tokony hitsara araka ny lalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka amaly ny fangatahany vahoaka malagasy dia ny fialany izany. Rehefa mipetraka io dia manadidy ny HCC amaly an'izay fitoriana izay satria raha vao tsy mamaly fotsiny izy dia hoe misy déni de justice izany hoe finiavana tsy te hamoaka didy sy lalàna zay amin'ny fangatahan'olona anankiray fikambanan'olona tahaka izao amin'izao fotoana izao. Efa nisy fangatahana déchéance natao tamin'ny président de la République tamin'ny 2015. Zay fangatahana zay dia napetraka teo amin'ilay article 167 hoe tsy maintsy ametrahana ny haute cour de justice 12 volana aorianany nangalan-tanana fa hoe Jean président de la République. Tsy mipetraka io zavatra io nataony fifidianana lany solombavam-bahoaka atao fa hoe déchu ianao monsieur le président. Nalefany amin'ny HCC le izy ka ny HCC tamin'ny fotoana io zany ny marina sy hitsy ny tokony izy dia hoe tokony constaté izy fa hoe ty dia sy fanapahany ty sy vote nataony parlementaire ty dia efa fifidianana tia efa didy tia dia manamarina fotsiny hoe voaray io zavatra io fa eny ary fa décisionao le président. Fa ny inona nefa nataony ny HCC tamin'ny fotoana io dia nataony HCC dia namorona zavatra hafa izy dia hoe misy an'izany hoe contrat pacte de responsabilité. Inona dika tsy hitako sy dika pa pacte de responsabilité tsy misy an'izany mihitsy amin'ny lalàna mampilaza hoe manana fahefana zareo amoaka an'izany zavatra any. Eny ataontsika mety ary le zavatra satria efa napetraka le izy. Rehefa mivoaka amin'ny pacte de responsabilité tsy hita mihitsy tsy hoe fanatanterahana ny zavatra iny. Dia ho atenatena zay mihitsy hatramin'izay koa zany hatramin'ny fahatongavana zao fitonana vaovao zao mbola tsy mipetraka ihany koa le haute cour de justice. Zany hoe doublement fautif zany le président de la République na le olona tsy nanatanteraka le didy zany hoe c'est un récidiviste mpamerina eloka zany izy. Ka tsy en matière de droit zany il n'y a pas de pardon quand il s'agit d'un récidiviste. Tsy maintsy condamné izy na teny na sy tiana ka na eo ary zay récidiviste zay zavatra constaténa fotsiny nataon'ny HCC fa tsy misy zavatra hoe mbola hitady proof izy aiza zao sy zao satria ny proof dia hita fa tsy mitsangana ny HCC ny tsy mitsangana ny HGG haute cour de justice. Ny proof dia hoe tsy nisy fanatanterahana le pacte de responsabilité io zany dia tsy misy ivalozana intsony io na hoana na hoana fa tsy fantatro toy izy hoe ry HCC eo nareo eo. Nanamafy ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga fa tsy tokony hiandry fipoahana na korotana intsony ny tokony andraikitra tokony hirosoana farak'izay aingana ihany koa ny fifidianana raha ny fanazavana. Raha te hanao zavatra légal tsika eto amin'ny firenena raha te hampanjakana zany état de droit zany dia tokony mamoaka décision mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny HCC. Zay zany tsy azo ivalozana ninninona resaka ninninona zavatra atao zany satria ny antony raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'le zava-misy ny décision raisin'ny HCC dia tsy mamaly an'le etaetam-bahoaka zay efa mitaky fanovana sy fiovana eto amin'ny firenena le izy ka tsy tokony hiandry ny atao hoe eo amin'ny point anankiray tsy hiverenana amin'ny tantarantsika. Tsy tokony andry isy révolte populaire eto amin'ny firenena satria efa hiaraha malala fa efa marefo dia marefo ny toekaram-pirenena. Dia ny décision avoakan'ny HCC zay mino fa raha miainga amin'izay base légale zay dia mazava ho azy fa tokony manome rariny an'le solombavam-bahoaka mitaky ny fialan'ny filohan'ny république. Ary le izy ankehitriny tsy solombavam-bahoaka tsony no mitaky ny fialany. Zay manko mety eritreretin'ny sasany hoe ny solombavam-bahoaka ihany satria misy manao rapport de force hafahafa eto zany.
tsy solombavam-bahoaka intsony fa ny vahoaka malagasy mihitsy no efa miteny ary efa mitady an'izay fialan'ny filohan'ny repoblika zay ny anaovana an'izay dia mba irosotsika any amina fifidianana amin'ny farak'izay amin'ny fomba aingana indrindra dia ny anay dia mazava fa tsy ilaina zany transition zany satria efa reraka ny firenena fa mila mifanaraka tsika mila mametraka le atao hoe be deabe manko zao mitady toerana indray zany ny anay dia mametraka foana hoe ny base légale nanaovantsika ny élection de 2013 dia ny antoko malagasy miaramiainga dia mana force politique eto amin'ny firenena raha configuration politique zany jerena dia tokony manaraka le constitution misy ankehitrinytsika ary tsy manao an'izany transition zany fa atao zay fomba anatanterahana fifidianana farak'izay aingana mba ilamina ny firenena raha mpitsa ao anatin'ny fampalalam-baovao tahaka izao no hitondrana aminao ampahany amin'ny fanehoan-kevitra ireo vahiny saina ireo raha tsy haivina ny famelenana ny fandaharana dia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro famelohan'ny anarana ny toy ny fampalalam-baovao tahaka ny santionany amin'ny fanadihadiana anatin'ny fandaharana lalino izay mikasika ny olana any amin'ny faritra atsimo sy mikasika ny letsena be dia reto misy dokavaritra mankalaza fahadimy taona ny Cool TV sy ny Cool FM fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin-dreny ity milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax bouquet Blue Lane décodeur à 6 mois d'abonnement canapé main atolotra Luxor pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty appareil électroménager atolotra Akourdig fer à lisser avy amin'ny Fiti Boutique bon d'achat marobe avy amin'ny Shoprite tsotra ny fandraisana anjara dieny zao maka selfie eny amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Cool TV hitanao eny amin'ny Akourdig Shoprite Tana Waterfront Shoprite La City Shoprite Talata Maty mandefasa commentaire ao amin'ny pejy ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie ny fisarina dia ataon'izy ma 20 May ao amin'ny fandaharana Sokool tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM Salam, Malia du groupe Loaran, nous vous invitons au Libertalia Festival le 26 et le 27 mai à Nouzpé, tous unis contre le sida. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 500 centilitatra.
Ny horonan-tsary rehefa indray no arainao atao anatina amin'ny Cool TV anio alina amin'ny 7 ora sy 10 minitra fizany amin'iny fa na krismasy na paka na pentecote efa tsy mahasarika intsony ny tsenakina ny akoho sy amborona amin'izao ankatoky ny fetin'ny pentecote izao ny akoho no misy manjifa raha ny nambaran'ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana ho azy ireo ny hena avokoa ny isan'ny akoho amam-borona amidy amin'ity fetin'ny pentecote ity raha mitahana tamin'ny taondasa aroary ny fanadihadiana entiny Michela Ranartsona. Ankatoky ny fetin'ny Pentecoste, mangina ary vitsy ny akoho amam-borona hita eny an-tsena. Sarotra ny mahalafo na iray aza ho ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Tsy mahasarika ny tokantrano malagasy intsony ny fanjifana azy ireny. Ny tsena tsy mandeko, tsisy mividy, tsisy olona tonga mividy. Ny tsenan'akoho zao atao aminay tena tsy misy mividy mihitsy, tsy mandeha. Ohatry zao tamin'ny heritaona fa mba nalafo hoe 540 na 10 ohatr'izany. Fa zao tena tsisy mividy mihitsy. Ho an'ireo mpivarotra sendranay izay mpiantoka, ny hena avokoa no volana totona amin'ny fivarotana akoho amam-borona ho amin'ity fetin'ny Pentecoste ity. Raha mitahana tamin'ny fetin'ny Paska, ny hena 50 isan-jato nisan'ny akoho amidy ho an'ny mpivarotra iray. Midina sady tsy miakatra fa eo vidiny isan'andro ihany. Zay tsy mampiakatra. Eo raha tsy mahalafo amin'ilay tsy miakatra ny vidiny mbola ampiakarina indray. 60 000 dia mahazo lehibe, 50 000, 75 000 ny ngezandrindra. Sady tsy miompy fa miantoka any ambanivohitra dia entina miakatra makaty andrenivohitra. Mpamongady zay. Tsy misy be dia be fa zay misy kely eo na 20 na 30 fa hafa ny taloha varotra 100. Fa zao rehefa misy kely 30 amidy na 20 dia zay ny faliana. Valerana 1 million, 1,5 million izany ara mila johita. Mandeha mihitsy ny voatsiloza sy ny gisa, tsisy mividy. Tapaka teo raha ny tena asa tao fa ray volana tao rina mpaka voalafo le voatsiloza ny etoanay sy ny gisa. Treto, raha mitahana amin'ny fety rehetra raha ny fanadinana natao hatrany, ny fetin'ny Pentecoste no ratsy indrindra ny tsenany akoho amam-borona. Raha ny vidiny kosa, mandinina ny 2,3 ariary hatramin'ny 5 ariary. Fa anatin'ny fidinany maripana amin'ny ankabeny, ny ankalazaina ny Pentecote sy ny alatsinain'ny Pentecote saika manerana ny nosy rampitso sy ny alatsinainy izao. Itsy ankilany, afana kokoa ny ririna amin'ity taon'ity raha ny oharina ny taondasa raha ny vinavina teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Arao ny fanadihadiana. Idina ny maripana atao anatin'ny 3 andro, iny teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro ho an'ny atao voan-tany sy manodidina. Anatin'ny atsika araka izany ankalazaina ny Pentecote sy ny alatsinain'ny Pentecote. Toetrandrotsika aloha zay indray zany zao tsika vao hiandrandra andro mangatsiatsika amin'ny maharizinina azy. Manomboka ny rapitso sabotsy, nomboka azovana ny tsiokin'ny alizay, atao hoe mahirihiry ihany izy zany dia mahatonga ny toetrandrotsika. Fa ny toetrandrotsika zany manomboka ny alahady vao tena vinavinaina, angatsika ho maloka raha naorana mihitsy zany any amin'ny tao iny, mahazo morontsiraka tsinano miainga avy aty Vangaindrano hatrany amin'ny distriktin'ny Maroantsetra sy Antalahy, orana foana zany mandritra ny tontolo andro. Tsy dia misy hoe masoandro vita firy zany, indrindra ny alatsinain'ny Pentecote. Ny aty amin'ny anaty tany mahazo ny atao hoe faritra loatra mangoro ohatra aty Iorombe sy Matsiatra ambony zany dia maloka tanteraka ny andro arahana orana na irika ihany koa. Voakasika izay ny faritra Nalamanga dia ny any morontsiraka Tsinanana no tena voakasika izay maripana midina izay, izany hoe 420 degré Celsius ny maripana ambany-drindra. Mandritra ny volana Jona ka hatramin'ny volana Septambra kosa ankilany ny vinavinaina ho tafiditra anatin'ny vaninandro ririnina amin'ny taon'ity. Ahitana fiakarana raha oharina amin'ny maripana nandritra ny vaninandro ririnina ny taondasa ny ririnina atao anatin'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Ho an'ity ririnina 2024 ity zany dia tombanana aloha izy hatreto hoe atao hoe mafana kokoa noho ny tokony ho izy. Tsy midika akory zay hoe afana ny ririninantsika, fa ny ririnina tsy maintsy mangatsika, fa mety ho azo iainana kokoa, zany hoe mety vitsivitsy kokoa zany ny andro tena mangatsika raha atao hoe interprétena tsotsotra zany zay hoe mafana noho ny tokony ho izy zay ny vanim-potoana ny ririninatsika. Mety mitatra hatrany amin'ny septambra zany ny vanim-potoanatsika, mety tapitra aloha.
ho any eto afovoantany mety ho tafidina 2 degré celsius ny maripana ambany indrindra mandritra ny fetin'ny Pentecôte sy ny alatsinain'ny Pentecôte izay 4 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra tsy misy ny rivotra be sy ny oram-be hoy ny teo anivon'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray androany ny andro fahatelo ny tsenabe nahazo fahafa-po ny rehetra noho ireo karazan'entana maro amin'ny vidiny mirary. Hiavaka kosa ny andro faha-efatra ny tsenabe raha mpitso hoy ny mpikarakara ary ny fanatetina. Niavaka hatrany ny tolotra teto amin'ny tsenabe tamin'ity andro fahatelo ity. Maro ny karazan'entana hita tetỳ an-toerana, nisy ny sokajy rehetra na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Ho an'ny rampitso kosa indray ankoatra ny entam-barotra samihafa. Isy ihany koa ny fanomezana fahafapony rehetra amin'ny alalan'ny seho ataon'ny mpanakanto. Andeha ho lazaina kely ny programantsika ny rampitso alahady 20 Mey. Programantsika dia ankoatran'ireo tsena marobe izay ahitantsika akanjo, kiraro, produits cosmétiques, ny firavaka, ny koba, ny huile essentielle, ny produits amincissants, ny cacapichon, ny bicyclette, ny tomobile, izay varotana avokoa ankoatran'ireo vato maro samihafa avy any am-pefy dia isy ihany koa ny fialana voly. Izany hoe ankoatran'ny fiantsenana dia miala voly ihany koa tsika ety amin'ilay tsena be. Na ny fialana voly rampitso isika dia isy artista nafanetsiny hariva ary ihany koa isy zumba. Ny ankizy ihany koa dia tsy latsa-danja fa nandraindraina tamin'ity hetsika ity fa izay ankizy rehetra tonga ety amin'ny village foire dia mahazo ticket ahafahany milalao maimaimpoana. Misy maro isan-karazany ireo en trampoline, en gonflable. Tolotra ho an'ny fetin'ny Pentecôte sy ny fetin'ny reny ity hetsika izay tanterahina eto amin'ny village voire ity. Maimaimpoana ny fidirana manomboka ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora sy sasany rampitso. Ny nampiavaka ny tsena be 2e édition dia efatrandro nampitomboana efatrandro no fangatahany be sy ny maro tamin'ny andiany voalo izay tena nahafa-po tokoa. Dia tao ihany koa ny fanomezana lanja ny ankizy dia ankoatran'izay ihany koa ny fiara izay tombola dia mividiny R1 monja ary nosarihana ny lahady 20 Mey ho azy izany hoe ny rampitso izany amin'ny 10 ora sasany dia manentana antsika andray anjara amin'izany dia io Matiz 2 nosarihantsika lalao mangarahara tanteraka izay tanterahan'ny Infinity Group. Dia manentana antsika rehetra ny an-trano na dada na neny na zanaka na tanora misy anjara ho anao aty dia tongava fa hitsenantsika ny fetin'ny Pentecôte ary ihany koa hitsenantsika ny fetin'ny reny. Raha tsy ahivina rampitso no hifarany ity ilay tsena be andiany faharoa ity hatreto afa-po avokoa ireo nitsidika izany stand miisa 300 no hita ety. Faraka ny nambara teo dia mikasika ny olana mianjady amin'ny mponina any atsimo indray no entina aminao anatin'ny fandaharana lalino rampitso amin'ny 7 ora hariva. Ireo vahaolana naroso sy ny sakana tsy ahafahan'ny faritra miroso amin'ny fampandrosoana eo ihany koa ny kolotsaina ary ny santionany amin'izany. Betsaka amin'ny ray sy renim-pianakaviana no mitady vady ho an'ny zanany indrindra ho an'ny tovovavy. 13 taona no miakatra amin'ny ankapobeny taony iroson'ny vehivavy na ankizivavy iray amin'ny fanambadiana. Da panambalia pianagineky izy magnanarany shoe izy da panambalina amin'izay koa da magneky tiana igny za karaha tsy manaiky atsaza malaiky mizaza anarana avao izy mifolaky tegnany izy da valiny izy manana omby mago ny shoe da vita amin'izao avao fagnagnomby izy avao ny shoany mamogny fanakavia mago. Nambaly beloma ny tegna da tamana amin'igny eo tegna da eo avao sy fisamfija tegna napela fa ny lehilahy igny tegna angalaky izy tegna no rô da miay rô ahiny rô tegna samby mitratrany eo samy manany tragnony samy mamelo tegna misy te ay telo da ay telo fa tegna napela sy misy manao zay fa da fangraiky igny avao ho fa sy mifakahay amin'raiky igny tegna zao fa miala mariany tegna da tambanambaly hafa agny koa izy igny mbo te fakatay eo tegna da samby saveriny eo avao sy fagnahy.
samby atyseho de zany igny zaza. Araka ny antotanisana avoaka ny FNUAP na ny Programme des Nations Unies pour la Population farany mikasika ny fanambadiana loloatra eto Madagasikara. Raika amby 7 isanjato ny tany vehivavy malagasy manambady eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 7 taona. Ahitana tranga maro amin'izay fanambadiana loloatra izay ny any amin'ny faritra atsimo. Raha ny antotanisa avy amin'ny Stat ny taona 2024 ohatra. 7 isanjato n'ireo vehivavy 20 taona ka hatramin'ny 420 taona no nilaza fa nanambady melohan'ny 12 taona avokoa. Ny fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'ny fahamelomana ny zanany sy ny kolontsain'ny faritra no isan'ny mahatonga izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, tontosandroany ny mariazin'ny Prinsy Harry sy Meghan Markle ao amin'ny tranon'ny mpanjaka Windsor no nanatosany izany. Olona n'arivo maro no nanotrona ny lanonana. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Tanterahana androany tao amin'ny tranon'ny mpanjaka Windsor ny mariazin'ny Prinsy Harry sy Meghan Markle izay mpilalao horonan-tsary Amerikanina taloha. Mandinina ny iray etsy ireo nasaina, saika nahitana ireo solotena avy amin'ny firenena tsirairay. Nisy tamin'ireo olo-malaza maro, isan'ny nasaina ihany koa, tahaka ny mpihira Elton John sy ny vadiny David Furnish, i Victoria sy i David Beckham izay mpilalao sary mihetsika. Ao amin'ny fiangonana gotika Saint-Georges no totosaina ny lanonana. Ite toerana maro amin'ny alalan'ny kalesa izy mivady, aorian'ny lanonam-panambadiana ary araban'ny vahoaka. Aorian'izay kosa no isiany fiara-misakafo miaraka amin'ireo olona eninjato nasaina. Misy ny lanonana hafa no karakarain'ny Prinsy Charles, ny hariva iarahan'izy ireo sy ireo nasaina 200. Isy fizarana laberana arivo maro any an-toerana mandritry ny fankalazana androany, ahafahan'ny vahoaka rehetra miara-mifety amin'izy ireo raha ny fanazavana. Fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Nambaran'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanaovana androany atetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mei, fa tsy handray baiko afa-tsy avy amin'izy ireo ny mpiasa-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny herinandro. Nisy ny filatrona goavana nataon'ireo olon-tsotra fikambanana antoko politika mialohan'ny tapolaka glady ny arana tamin'ny Tarkarosy tamin'ity androanyity teny amin'ny kianjan'ny 13 Mei. Na Krismasy na Pâques na Pentecôte efa tsy mahasarika intsony ny tsenany akoho Amamborona. Amin'izao akatoky ny fetin'ny Pentecôte izao ny akoho no misy manjifa raha nambaran'ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Dia izay ihany koa no antsika mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.